entina ragazzi. Zambina tena feno fifaliako ry Tsila amin'izao andro sarobitsika izao a. Toy ihany ty nofinofintsika roa dia tanteraka soamatsara ihany ny fanambadiantsika ry Maria. Eno ary Tsila, iengana ho tanteraka amintsika daholo ireny tsodrano ireny. Ho tokantrano sambatra ny tokantranontsika ry Maria. Dia hiteraka fito lahy fito vavy. Tsy maninona raha vita. Ny teraka ny vita ihany fa le mitady ny anarana ny tena tsy laitry. Aza mba mampime moa e. Ko marina moa zaniko, sady tsy maintsy asiana ihany ny tsikitsiky e. Ary etsy aloha ianao bataiko fa sao dia tsy tafita eto e. Eo ary. Ary ianao mavesatra be a. Mavesatra fa efa zakanao e, zakanao ambongadiny. Mahita lazaina mihitsy ianao ty ry Maria. Ko eto akaikin'le tiako sady ihany izaho e. Ao ary hoe way. Ao ka apetrao fa mianjera eo. Ka manao an'izao tokantrano vao zao ry Maria? Mahafinaritra rery dada. Dia mba mahavelanareo tsara ve aloha ny karaman'lery e? Tokantrano fiafiana rery dada. Na zany kosa aza tokony tsy hijaly loatra ianao ry Maria a? Fa za ve moa mijaly e? Ka aloha mailo ihany aloha fa sao dia ampijalian'ny olona any ko. Finina tsara aloha le ataony. Ingénieur na bâtiment. Raha ny tena marina rery dada maçon izy a. Maçon? Zany ve dia avelona anao? Ay, dada koa. Nga izy dia hoe eo dia eo foana e. Tena atao mitady asy le dala fa tsy mety zany a. Efa mikarokaroka ihany re izy a. Tena mba farafakely mampidra 10 metry sy iray tapitrisa isam-bolana vao tena mampilamina amin'izao ry Maria. Fa raha zany karamana maçon zany kosa aloha nentina melomana ny se tena ohatran'ny tsy ety. Dada koa, izay re aloha zava-misy e. Miteny ihany aho mantsy aloha fa tsy te hanandratsy a. Indrindra raha misy zazakely. Dia zany ve dia avelona? Izay mahasoa ataon'Andriamanitra fa dada koa zany. Maria, ianao koa ny tsy ampifandiniana loatra niditra tamin'io e. Rian zao Steve, zanak'olona-mpanankarena sady nananona izy azy nefa tsy tianao. Ny alohanao niditra tamin'ny olona tsisy fotony. Ka tsy volana no mitondra an'io fa ny fitiavana e. Izy no tiako dia izy no vadiako. Nga vitan'izany ny fiainana e. Tsy hainy dada nga le hoe fitiavana ny lehibe indrindra. Dia reto ary ny fahasaherana anao ko. Aza mba manao an'izany rery dada. Eny e, eto mifotezitra fa raha misy mahory anao dia aza misalasala miresaka amin'ny dada. Misaotra rery dada. tena nahazo kosa kinareo ry mamany Tsila, nahazo any finatovavonareo iny sady tena tsotra e. Ndry kosa ry Caroline dia tena efa be filaza mihitsy marina mo. Marina ne kizany e. Eny e, izy tokoa aloha tena tsotra e, sady manaja, tena tia ny zanako neky iny. Raha mifantatra ny dia zanaka mpanankarena neky izy iny e. Ie, zany tokoa no izy. Dia tsy mampaninina azy ve nareo mianaka? Tena tiany. Ekeko hoe tsotra ny asany Tsila, saingy tsy mampaninina azy velively e. Raha ny vehivavy amin'izao mantsy hainareo fa tena tia vola. Saingy inoko fa tsy fitiavam-bola mihitsy no itiavany any Tsila e. Fa tena fitiavany e. Zay aloha no hitako, asa nefa nahoana. Irariana mba ho soso tsara keny tokantranony misaotra rery Caroline. Ary Tsila moa ve tsy mahatsiaro tena ambany amin'izany e. Toa efa mifampiresaka tsara ry zareo e.
So nerana gara hono mantsy dia nerana tsara mpifankaty sy mivarimaravara mety ho adiny hafarany. Efa niteneniko tsara ry zareo talohan'ny fiarahany fa tiany sila tokoa ny lekala Maria ka io zareo ny roso io. Rehefa ela matsy ry mamantsila ny elane maray roa ekeko tokoa saingy aleo reny sosiny tsara tokoa araka ny teninao teo ry Caroline no hotononona amin'ilay tokantranony ankizy fa ampahireso mandrakariva aloha tsila. Eny raha mahita asa hafa koa ve moa izy apirisiako mihitsy hifindra asa hafa sao dia tsy hahavelona mivavy toka amin'ny mpanankareny eoko loza. Izay mihitsiko fa itsila tokoa aloha efa tena hitako miezaka be Izy mihitsy aza zao ny tsy nanaiky fa nikofoka mafy avy tanany raran'izy ireo. Ataoko fa hoe ny dada Maria daholo anie niantoka ny milany amin'ny mariaziny zareo mba menatra kosa re le zanako izy ny apakatra ve dia leo ampakarina indray no andamy betsaka kokoa. Ianao koa ty mamanitsilako misy anie ny ray aman-dreny tahaka izany faly izy namoaka ny zanany. Eny aloha izay dia misy dia mivavaka ho an'ny tokantranony zareo misaotra retsy mety tsy ho afakafaka kely makany am-piangonana angamba aloha atao ato fa ohatra ny sahirana koa mandamany trano ato fa le diotsony koa tsy eny fa rehefa afaka dia mitonga avy eny rery Caroline. Maria ato are ay tonga ianao. Ie tena vizana zany Zany ve so ihany fa efa mba nanaovako rano mafana ianao. aleo mihitsy aloha andro sady tsy androko rizy anolona ny akanjoko mantsy. Fa inona nataonareo tao? Zavatra nanao dalina mihitsy izay androany kotrana beko. Zany ve hitako ianao nireraka beko sa anaovako lasopy vetivety mandrapa? Izay zao ny tena tsara ry Maria. Tsy maninona fa aleo dia karakaraiko tsara ny vadiko misaotra anao vetivety rery tsila. Ho anazy kosa aloha nahazo any zanaka vavy manan-katao iny sady tsotra ny makarakara be fitiavany eny fa na dia eo aza ny tsy fahampiana eto tokantrano dia manohana sy manome fitiavana foana izy. Ody ry mama. Tena itsila marina mandroso ny zanako. Manao ahoana ry mama? Inona ny vaovao aty fahasoavan'ny tombo isan'andro re ary ohatra ny vizambizana ny endrika ao izany fa niasa mafy loatra ngasa ahoana? Mazamazana ny asa ry mama. Aza dia manao reraka loatra na izany aza fa sarobidy ane fahasalamany Eny izay aloha dia mariny. Ka manahoana re Maria ao ao izy ao salama ao izay. Ka manahoana ny tokantrano mifanara-tsaina tsara nareo roa? Ie izy aloha mahafinaritra zany ka tena hoe vady mendrika dia tena faly ary efa finaritra nareo Ie ary mama manahoana? Ato manirery ato sisy namana. Io indray mama sa kanapanampy ianao? Alao mihitsy aloha amin'izao ka sady tsy laisako mihitsy ane ty baiko an'ilay olona isan'andro ty Eny izay tia mama ihany io. apetraka amin'ny tompo ireny fandaminany ho hitantsika eo. Ny fidiram-bolanay zao tsy dia ampy loatra ry mama. Ka Maria koa ne tsy miasy ty tsy vitanao rery io amin'ity karamanao. Ka tsy afa manoatra fa efa mezaka manao azy azoko atao rehetra.
Tena mampalahelo kely ahy mihitsy ianao. Saingy io aloha ny asa misy dia ififio eo e. Fa aza manao reraka loatra sao tsy salama eo. Eny rery mama. Fa raha mba misy vola kely lohany aminao any dia mba omeo ahy. Eny e, kely ihany ny ananako aty fa ifampizarantsika e. Ty e, iny. Zay le tsy afozako amin'ny mamy ty. Misaotra mama. Fa maniny ianao ry Tsila? Toa mivadibadika tsy hita hoe maniny. Tsy haiko ry Maria fa ohatrany marary zany hoa zay. Manakotrako be daholo ny vatako rehetra iny. Zany ve? Tsy re zany hafananao? Dia ahoana re zany? Ny andro Tena vizana mihitsy aloha e. Tsisy fotoana kanaina mihitsy moa. Latsinaina hatramin'ny zoma. Manao an'le asan'olona rehetra azo tafaly. Adiny hoe latsinaina. Marina mahavizana be anao ohatr'izao. Aleo aloha jereko fanafody izay misy ao e. Raha-pitsy vao maraina vao makany amin'ny dokotera. Eny rery Maria. Ary tafio tsara le lamba ry Tsila. Mandrosanao ry Maria. Ay. Tsy samatsy fa maimaika kely alako. Rery Ndry? Manahoana? Fa izy no iza ry dada? Izy le olom-baovao tamin'ny fiainantsika tiako ambara aminao e. Izy ny Joely. Izy ny solondreninao. Dizy kosa ry Joely no Maria. Zanako vavitokana. Ay, faly mahafantatra zaniko. Toraka izany koa. Fa ahoana mamely tamiko ohatr'izao ry dada? Aza mipitsipitsika tamason'ny Joely anao fa rehefa sara fotsiny izy e. Dia ahoana kely Maria? Mba manao ahoana izao tokantrandro izao e? Milamindamao fa i Tsila no tsy salama. Ka tsy izany fa mahatsiaro mandrery nge dadandre tamin'ny resy teo intsony e. Dia mba nakanamana izy a. Eny e, rehefa tia moa ve ianao, izay ny zava-dehibe. Tsy hoe tiany fa mifankatia izay e. Raisy tondrendria. Eny e, izay zany. Ary aleo izany dia amin'izay aloha fa maimaika aho mantsy anareo. Maika monjy an Tsila. Ndana re, veloma ary Ndry, veloma Maria. Mandra-peo nareo, izay ry dada. Aleo aloha moka kely azy vitivity atsy ahy e. Fa ahoana aloha ivavao an-tady iny e. Toa vehivavy mbola tanora kely koa. Tsotra be zany e. Mila namana ary Maria. Eny e, zany tsy mandany zany e. Fa ty izy mbola tanora loatra tiako. Sao dia anararotranao fotsiny eo. Tena fitiavana no iarahanay e. Sao dia mahavolanao fotsiny ny tedaviny eo a. Tsisy an'izany e. Aza lefa lavitra amin'ny sainana. Eny ary moko. Dia hipetraka ato izany io. Koa iza moa izy nipetraka? Miara-monina amiko eto izy. Dia tsy vita ninina akory nareo dia hiary hipetraka. Atao miandalana eo ry ny amin'izany fa aza dehibe fanontaniana. Fa manina ary ianao no be ahiaha ohatr'izany.
telo misy 2 alina hikarakarana ho an'ny Tsila any. Misaotra ry dada, ary izay aloha fa lasa ka. Ka manahoana izy io dokotera? Inona manjo azy? Izao tsy maintsy manao an'ireto analizy rehetrarehetra nareo aloha. Fa inona daholo reto dokotera? Izy daholo ve ireo? Eny, izy daholo ireo tsy afaka miroso amin'ny fitsaboantsika raha tsy hita ny soratra retina rehetra. Dia aiza indray reny hita vola andreto e? Afaka tsy ataova ilay izy dokotera. Atonareo mankaty amin'ny dokotera dia mitady fahasalamana izay, ka tsy maintsy atao ilay izy fa tsisy an'izany hoe afaka tsy atao izany seha. Marina mihitsy izany ry dokotera. Inona ary ity lazainao ity ry Tsila? Fa hitady hevitra izay dokotera nantanterahana andreo ah. Eny ary, mila atao haingana dia andreo fa miankina amin'ny valindreo ny resoantsika amin'ny dingana manaraka. Eny re dokotera, aleo fa hitady hevitra izay. Dia reto aloha misy fanafody tsy maintsy vidiana. Eo hoe jereko. Eny aleo fa vidianay. Eny ary, izay fa arao tsara ny toromarika dia ampiasa tsara ny fanafody dia miandry ilay valana ilay izy azy izany. Eny re dokotera, misaotra betsaka. Tonga dia miverina tiany rehefa azo ny valon'ilay analizy a. Eny ary, misaotra dokotera. Fa ahoana ianao tsy salamy ty ry Tsila? Tena reraka mama. Marary. Ko maninona re raha mamonjy mpanoatra sa inona no tokony atao e? Le fanafodin'ny dokotera koa ne vao maika mamizana vavony e? Ka mpanoatra aza raha ny tia mama ho alehako. Le mpanoatra sady mpanompon'Andriamanitra reny e? Ka tsy maintsy mbola miresaka amin'ny Maria raha mazoto izy. Tsisy hoe mazoto izy na tsy mazoto, tokony ny asalamanao ny atao anaka. Mama, vadiko ny izy. Aleo mihitsy aloha izy karakara ao. Fa raha ny hevitro manokana, tokony mamonjy andrem-piandry reny ianao na ohatr'izany. Tsy mazoto loatra amin'izany dada Maria ary mama. Fa ny tiany dada Maria avy iny atao sa zay sitrana sy asalamanao e? Ka sady tsy manam-bola mihitsy ny izy ary mama zao e. Izy zao mba manampy anay. Aminao le mason koa moa, rehefa tsy miasa dia tsy mitomboka ny karama. Izay indrindra ny tiako tenena mama. Eny e, nefa tsy mahazo mametsiny ny tompontsika. Misy aliana lezy tsy maintsy atao iny eo zao. Tsy hoe aiza nahita vola. Sa ny amamo mba misy? Inona ny ananako ry Tsila? Zazy ty mifofoho volo, ila tsy ahita izay ho arapaka, sa irakirana sy mitsitsitsitsy eo e? Jereo amin'izany moko. Finina koa ary ty tsy fahasalamana manjoanao ty e. Andriamanitra ampioty zanako ty, tsy nijovy, mba endrisao, mba omeo vola hitsaboana tena, mba vonjeo rery tompo. Ry dada. Ay Maria, mandroso e. Mba vonjeo aloha ry dada. Ka manahoana Tsilao e? Ka izay mihitsy neny atongavako aty aminao e. Mba mila vonjy ary dada. Fa misy inona? Tena marary Tsila e. Misy analizy be dia be tokony atao. Zany ve? Fa inona no marary azy? Tsy haiko mihitsy e. Izay le antony anaovana analizy.
ikarohana ny sorotra aretina. Mivoly eto am-pialatanana nefa tsy misy tsony. Jery ny dadany reto analizy reto hoe reo ny tsy maintsy atao daholo. Izany ve? Tena be dia be marina izy izany a. Dia miviny tia no atao ka? Farak'izay aingana ane hony. Izy ao efa tena vizana. Fa voalohatrina izany nefa nilainao anaovana an'iny? 3 hetsy ao fitambarany reto rehefa nanontaniana. 3 hetsy? Jay, fa atao inona izany vola be izany? Tsisy vola mivoaka izany eo radera? Zoely, ay ve tao ianao e? Fa heverinao fa ho aiza? Henoko daholo nge andresaka reo teo e. Ka efa henonao izy izany e. Entina hitsaboana ny levin'andolaviko izany. Tsika ve ndray aman-dreny mpamelona andry zareo e? Olona efa manana tokantrano sy olona efa mahaleo tena ve dia tsy anana vola hikarakarana vatany e? Asa manao an'izany kosa ianao ry Zoely a. Tsy hitako izay nanambadiana raha ohatr' izany. Fa aminao ve raha hoe manambady dia tsy handalo fahasahiranana mihitsy e? Fa alena taka ny indray indry fotsiny no eritreretin-dry eo. Tadidio fa efa manambady izy. Mba manana ny fahasahirana koa izy fa tsy hoe izay ilainareo rehetrarehetra dia tonga dia izy daholo ny antoka e. Fantatra ane izany e. Fa mba mangataka izay azony atao fotsiny a. Ka izay sao tsy tandry mbola ao anatin'ny fahasahiranana be koa izay. Sady manomana andrarahanay koa izay io izao. Manina aloha raha ny amin'ny rafozanareo ny maky e. Okaloha Zoely a. Zanako foana io. Marina fa manomana antsika. Fa na izany nefa tsy manakana fanampiako anjanako. Izany moa izany izy tiako. Ataovy izay tianao atao e. Ianao no masy mandidy. Ary aleoloha izany dia mihitsy fa ohatry mampiady anareo mianaka fotsiny. Veloma ianao radera. Zoely a. Zoely a. Ho aiza ianao e? Fa ataonao inona izay alehako e? Mijanona aloha a. Inona ary tia matezitezitra anao ty? Ka ny zanako ao no tianaoko. Ka zanaka marary ve dia ho jerena fotsiny? Raha i Mariany marary dia ekeko ihany. Lasa ka. Lasa. Hitanao ny amin'izao ry Maria. Aleoloha fa dinihina ny amin'iny. Iany ary mialatsiny raha hoe nampiady anareo. Aleo ary aloha za hamonjy an'i Zoely. Za zao ny tokony ampianao fa tsy izay olona ry ananina ry. Eo dia mamory robinet eo fotsiny tsy. Ohatra kely Caroline, azafady fa somary efa harivariva kely a. Mamantsila, mandroso akia? Eny vetivety fotsiny akia. Fa ahoana fa misy inona? Saga indram-bola ty amin-drika ary Caroline raha mba manandria. Marary le zanako. Tsy salama. Misy an'ilay samihafa tokony ataony. Hatramin'izao nefa tsy nentina hita vola mihitsy ry zareo. Dia tsy vita ny analizy nefa vao avy nitsidika tany aho izao ohatry ny tena vizana dia vizana ny fahitako an'ny slavinao. Andray, mampalahelo akia izany. Dia ahoana akiko za koa nekika tsy manana e. Tsy mba misy 3 hetsy akia any aloha anaovana an'ilay analizy a. Na izay mba misy dia ampimpiana kely eo e. Satroko dia satroko anampy anareo fa tena tsy manana ho asa. Dia inona kiny ataoko ahay izany ahita vaky ny lohako. Isa ny olona hitadiavana tsosa. Fa maninona raha tsy tsosa aloha ny tadiavina fa vavaka no atao e. Vavaka? Eny e. Ka mitondra makaiza moa kity vavaka? Moa misy manalatsaka avy any an-danitra ve ankehitriny? Andriamanitra kia mahafantatra an'izay atao amin'ny zanak'olombelona. Ndry asy ty olona mba mivavaka no antoniko tsy manana omena akory. Ko isaki no olona sarangotok eo. Andriamanitra ho any no atsony e. Antsoe aho dia ho valiako ianao. Ary ampisehoko zavatra lehibe sarim-patarina izay mbola tsy fantatrao. Izany aneky ny tenin'ny tompo e. Le Jeremia 3:13 e. Eny akery Caroline. Tia kia, 2 arivo atao fire aky misy aty amiko.
Eny za ve moa andany ty fa efa izay zany misy any amindrifa misaotra izay zany. Veloma kia dia mirary fahasalamana ho an'ny marary. Misaotra aleolo dia rehefa na miantso eo ihany. Roa arivo ve tompoko mba omenao tonga mila vonjy aty aminao dia hoe hoentina mibavaka mivavava. Ko raha tsy haiko hatramin'izay moa tia mivavakako, izany ny ampatsahivon'ny Karolina. Kanefa koa tsy misy fahagagana ohatry ny taloha intsony anie ankehitriny. Inona moa ny ataon'ny tompo ahy eo? Volany dia daviko any amiko, inona kosa? Aleo isotroana kafe ery ty 2 arivo ty fa tsy sisa re atao saran-dalany. Ary andeha hiverina any amin'ny Tsila sy Maria haingana aloka, sasahiranao reo. Fa tô mity trano dre tô lazaiza vetivety eo mandra-piveriko efa tsy ato tsony. Asa hitako ka hoe tsy te aleloza marina mafy. Inona moa zany fa dia aleolo hiezaka hiantso azy ireo amin'ny telefona. Za raha teo tsy nanana finday akory. Dokotera, mba jereo ny vadoka, tena lasa narary be izy. Ary tonga dia niditra anganareo fa tsy naraka ny filaharana? Efa men'olona lalana izay hiditra fa efa marary be ny vadoka e. Zany ve? Aiza ary? Io bataina io izy. Tsila, efa aty amin'ny dokotera ny tsika e. Maheva ianao? Ie, mahenanao Ary ny andrasinareo reraka be izany marary izany efa azo ve ilay valolehana ilay izy ry madama kely? Tena tsy mbola nataony ilay izy dokotera e. Tsy mbola nahita an'ilay vola izay. Izay ilay mahavoanareo izay ataonareo ambany zavatra mihitsy ilay fahasalamana. Jereo ilay marary efa tena vizana dia vizana mihitsy. Tsy mety fa tsy maintsy miditra hopitaly nareo. Ataovy re izay mety dokotera. Omeko billet d'hôpital nareo dia tsy maintsy makany nareo sao dia izao. Hiditra hopitaly? Eny re dokotera. Izay tsy maintsy atao hoe izay izao ny vahaolana. Eny ary. Maria, ndeha ampidirina hopitaly avy. Raha izay moa ve ny ahasalamanao dia tsy maintsy ho ataontsika e. Tadidiova tikanao ry Maria. Tsila, za koa ny tianao e. Mahiresa mivadika izany. Misaotra ry Maria, dia mba atso ihany mama. Eny e, ampilaza azy mihitsy ary aza miresaka be intsony aloha fa makay iny e. Fa tena ela koa aloha ianao ry Zoely efa adiny 5 izay any tonga teto fa miandro ianareo ohatrany miandro mpanjaka mihitsy. Ka miala tsiny aminao aloha fa ianao ihany anie rabainina be iny e. Tsy maintsy mitady fika aloha izay vao afaka miala pa fa tsy azo tonga dia miala fahatany zaniko. Mitady fika? Manahy ihany mantsoko. Sao dia efa lasa tia andrabainina ary ianao ty dia izany ahodikodina eto. Ka raha tsinonako, rabainina be efa mivoly fotsiny ara ve efa jere dia mbola hiaraka amin'iny ihany ary porisy. Iza mahitako?
Ataoko inona koa iny, tsisy atao kalikaon'la zany letsy a. Zany? Eko. Sao dia hoe jamba ny volako. Tsisy an'izany a. Fa zany eo ihany fa sao dia ny andro mamoka fotsiny teto anefa 0 ariary mivoaka avany a. Ka raha tsy inona kosako. Tsika indray tsy mody ampataloha fotsiny izany e. Ndao fa apreveko ianao. Zandray mampiravy anao androany. Izay mihitsy ny ele tsy afozako andro ity ry Zoely. Rehefa mba nahitahita avany dia irahana amin'ny sara kosako. Ka ahoana ary? Inona izao ny tsaratsarony ny vavanao? Mety daholo izay miainga eo na tacos na pizza na panini izay rehetrarehetra. Ianao ve tsy leo an'izany e? Maninona raha ohatra hoe mba mofo gasy indray e? Aza dia manany ihany ry Zoely. Zany ary mofo gasiko eo azany foana ny fihinana hatramin'ny kely. Fa zany eo ihany fa ahoana aloha fikany ilanao tany amin'ny rabainina be tany e? Naharitra ela ihany mantsy ianao taniko. Ka ianao fa tsika ny hoe mody manamby tambo, mody mandangalango alaina mihitsy aloha ny fony e. Aizahoaizany tsy hiposaka eo ny vola. Tandre maro sao lasa lavitrako ho tafalatsapity amin'ny rabainina be eo tiaka ala Zoely kely. Dia ho rabainina be ohatr'ireny mihitsy ve no andeha alatsapity azafady. Ny zanany aza moa efa mitovy amiko. Eny e, ka na dia anambady aza aza moa no ahitantsika rena dia inona va tsy aleo vonoina fotsiny aloha ny eritreritra e. Atao izay ahazoana vola. Izay ny eo mantsy anao e. Tsy maintsy atao miketriketrika ny kôkô. Rehefa tafitsika dia dakatsika mipitika an'ilay rabainina be iny. Dia tsika sinao amin'izay no mifaly amin'ny arenany. Sa ahoana izy ianao e? Marina izany Zoely. Sura letsy Borisy a. Maria, fino izany vaovao ratsy izany e. Ohatinareo aty. Mama, mitonilo ianao e. Aizany zanako ry Maria, fa dia nahoana loatra dia hoe niditra hopitaly e. Io izy re mbola ato anatin'ny fitsaboantsika. Tsila, zanako. Jerera tsy petahany dokotera Seroma mihitsy ve? Ary maninona izany ve matory maninona? Nasiana fanafody mampatory izy aloha dia mbola tsy dia tena matsiaro e. Andray, zanako tsila, tsy lavina. Naninona re ianao e? Finona re ty Andriamanitra? Andao ry Maria, andao andohalika ivavaketo aloha tsika senao antsile. Aleo za mitsangana ihany fa ianao afaka mandohalika tsy maninona ataovy. Andriamanitra. Ndry tia izaho dia miseho mahery eto mason'ny mamany fa ny ranomasy koa ary ty efa mila tsy ho tanako. Tô misy manodona mandrosoa e. Misaotra tompoko nampandroso, faly miarabanareo amin'ny anaran'ny tompo izahay. Eny tompoko, fizamoana reo? Tsy izany fa mpanompon'Andriamanitra mitory filazantsara amin'ny marary sy amin'ny mpikarakara marary izahay e. Ay, misaotra tompoko mamangy sy mitsidika. Ka manahoana ny fahasalaman'ny marary ato e? Inona moa izy azafady raha tsy mahadiso? Zanako re tompoko, zanako marary io izy mbola tsy dia mahatsiaro loatra. Mbola entina ny analizany dia tsy fantatra hoe inona. Fanafody be dia be mitomboka foana isan'andro. Efa ho herinandro izay izao ny tetỳ amin'ny hopitaly tetỳ. Herinandro latsaka kely. Eny,
Tsy moramora tokoa ny manana marary aty amin'ny hopitaly tahaka izao. Ary izany indrindra moa no antondrianay ity dia ny ampahery anareo. Dia mampahery anareo amin'ny anaran'ny Tompo izahay. Io Jesosy Kristy ilay mpanasitrana tsy mba mandao antsika izany. Ie, Tompoko. Matoki azy e. Tsy ireranao akory fa mijoro eo anilanao ny Tompo. Jesosy ilay nitondra ny aretintsika rehetra ary nidiakapoka taminy efa nahasitranana antsika. Misaotra noho ny amin'ny fampaherezana ary izany ten'Andriamanitra mihitsy izao no ilainy. Tsy maninona, afaka mihaino tsara anareo aho. Ianao kosa ary dada dia tena revo amin'ny vehivavy ny loatra. Tsy mba hitanao akory manjo anay a. Tsy rarahinao tsony izay zanakao. Izany loatra ry Maria. Mba manana ny fiainako anie za fa reninareo efa tsy atsony. Na izany azy manjakazaka loatra iny sohelinao iny. Za mino hoe tsy tianao akory iny dada. Ny arenanao fotsiny ny tiavany ianao. Aleo aloha hany izany. Fa tsy ao ve aloha izy sa ao? Tsy ao izy rehefa ianao koa. Ay, soa fa tsy ao aloha e. Tena mba vonjeo izay ry dada. Marary mafy amin'ny hopitaly ny eo Atsily. Tsisy vola intsony eo aminay. Ritra, lany daholo. Mifanafody nefa etsy an-daniny ny fitsaboana. Ny analizy be dia be. Andao ary ndeha hoentsika e. Ao fanampy anareo ah. Dia misaotra ry dada. Amela moto vetivety dia ndehantsika mianaka e. Ieny ary miandry anao ah. Ao fa ataontsika daholo izany analizy izany dia vidintsika amin'ny fanafody e. Misaotra betsaka ry dada. Tena efa tsy hitako intsony izay atao. Tena tsisy vola intsony tsika ry Joely ka maninona aloha raha maka kely any amin'ny rapainina e? Any amin'ny radera ve? Koa izany indray moa, iny izao ny pampasosy mandehandeha eoko. Sady lery aloha dia tena miesina mihitsy e. Fantany ve izao fiainana ataontsika aty ambadika aty izao? Anaovana fangalam-pera izy e. Dia araroty e. Ary maninona moa izany raha asany vidana moto ianao mba hitsika amin'ny rozirozy e? Ha? Tsy maintsy azontsika tsy ho ela izany e. Aza taitra ianao? Ary atsoa aloha izy angatahana vola avatsy. Aleo mihitsy ara aloha atsoko e. Allô chérie? Oui, allô? Ahoana kia? Salama tsara ve? Salama ka. Ianao manahoana? Za koa salama tsara. Izany hoany no saika natsoko anao fa tsy manam-bola mihitsy aho io fa mba handeha faso kely. Sady amin'izay tsy hitako tao an-trano ianao fa nakaiza. Mbola lasa ty amin'ny hopitaly vetivety akia. Ve? Za mantsy saika teztrako. Aza teziteziny amin'izany eky izy Joely a. Mikarakara anjanaka fotsiny ahy e. Dia mba alefaso ilay vola fa mankana shopping dia mety alinalina kely mihitsy angamba vao tonga. Eny e, tsy maninona izany fa za koa mety tsy ota voly mihitsy. Aleo arana aloha izany tsy oto fa ho any andry mamanay e. Ay, anzany ianao matory? Eo. Ny rasy valevako ary izany le voly. Andray, izay mihitsy anie ilay tsy afozako anao ty. Ok ary, merci hein. Ok aky chérie, 200 000 ariary iny nalevako iny. Ok, merci. Ahoana? Andefa ve ony lery? Efa hoe andefa 200 000 ariary ny iziko. Haisy, efa misy sasahantsika senao izany a. Sady tsy matory any ange za e. Draisy, mahalalaka izany e. Aleo mitady toerana natoriana izany tsika senao e. Inona koa no any amin'ny mamanay eo? Voarisy eto anilako efa manome toky. Sa ahoana kiry voarisy a?
Za mihitsy akiry mahalalako a. Tena marina izany dokotera ny votraretina mahazo an'ity vinandrolahako ity a. Eny tokoa dokotera, fa inona no tena mahazo azy e? Sao noho izy izy mianaka. Miaina anao zay dokotera. Manao insuffisance rénale ty mararitsika ity e. Izay valon'ny analizy rehetra teo. Insuffisance rénale, tena marina ve izany dokotera? Ie, izay araky ny vokatry ny fitilinana tao dia izay marina e. Dia ahoana izany dokotera? Mbola hisy fanantenana ve ny amin'izany? Tsy kivy alohantsika fa mbola mitsabo e. Fa mila mivonona fotsiny amin'izay rehetra fandadina samy hafa eo. Antsay, dia izany mihitsy hoe mahazo antsela, tsy rariny izany. Mangina riry Maria. Tada. Tsy renao ngany tenin'ny dokotera teo. Mbola mitsabo tsika izao. Eny dada, aza dia vela rery ahy. Ao fa ataontsika sy azo atao e. Izay izy mianaka ary nakaiza moa ren'ilay raha misety teo? Lasa nanadio fitaovana vetivety atsy izy fa ho avy eo e. Ay, mba tenena rehefa tonga izy a. Eny re dokotera. Andriamanitro, finna re zany aretin'ny doza mahazo an'izanako izany dokotera, fa hoana loatra no hoe marary vo izy. Atao ahoana fa izay ny zava-misy re, dia mahirezina ireo raha matoa amin'ny fikarakarana. Mbola ho ely aty amin'ny hôpitaly ve zany izy sa hoe afaka mivoaka sa hoe inona no tokony atao e? Azonareo tena moto izy fa tsy maintsy miverina matetika ety nareo manao dialyse. Tody tsaroko eto le tenin'ilay mpanompon'Andriamanitra namangy anay iny. Jesosy Kristy o, mino avy fa ianao ny famonjenao anay e. Tsy amelanay irery ianao amin'izao ady sarotra izao. Matoky anao zahay ary mianatra matoky anao isanandro. Izay ara fa mandalova reo amin'ny bureau dokotera ry e. Iny tompoko. Ento Targasy. Allô chérie? Oui, allô? Ahoana kia? Salama tsara ve? Ie, salama ka. Ianao manahoana? Za koa salama tsara. Tsy izany hoany no saika natsoka anao fa tsy manam-bola mihitsy aho io fa mba handeha faso kely. Sady amin'izay tsy hitako tao an-trano ianao fa nakaiza. Mbola lasa te amin'ny hôpitaly vetivety akia. Ay ve, za mantsy saika teztrako. Aza tesitesiny amin'izany ankizy Joely a. Mikarakara anjanako fosiny ahy e. Dia mba alefaso ilay vola fa mankana shopping dia mety alina kely mihitsy angamba vao tonga. Eny e, tsy maninona izany fa za koa mety tsy hota fody mihitsy. Aleo arana aloha izany tsy hota fa ho any andrimamanay e. Ay, anzany ianao matory. Eo. Nirasy valefako ary izany le vola e. Andray, izay mihitsy anie ilay tsy afozako anao ty. Ok ary, merci Ok aky chérie, 200 000 ariary iny nalevako iny. Ok, merci. Ahoana? Andefa ve hono lery? Efa hoe andefa 200 000 ariary ny iziko. Haisy, efa misy sasahantsika senao zany a. Sady tsy matory any ange za e. Draisy, mahalalaka zany e. Aleo mitady toerana natoriana zany tsika senao e. Inona koa no any amin'ny mamanay eo? Vorisy eto anilako efa manome toky. Sa ahoana kiry vorisy a? Za mihitsy akiry mahalalako a.
Tena marina izany dokotera ny votraretina mahazo an'ity vinandrolahako ity a. Eny tokoa dokotera, fa inona tena mahazo azy e? Zao noho izy izy mianaka. Miaina anao izay dokotera? Manao insuffisance rénale ty mararintsika ity e. Izay valon'ny analizy rehetra teo. Insuffisance rénale? Tena marina ve izany dokotera? Ie, izay araky ny vokatry ny fitiliana tao dia izay marina e. Dia ahoana izany dokotera? Mbola hisy fanantenana ve ny amin'izany? Tsy kivy alohantsika fa mbola mitsabo e. Fa mila mivonona fotsiny amin'izay rehetra fandadina samy hafa eo. Antsay, dia izany mihitsy hoe mahazo antsila. Tsy rariny izany. Mangina riry Maria. Tada. Tsy renao ngany tenin'ny dokotera teo. Mbola mitsabo tsika izao. Eny dada. Aza dia vela rery ahy. Ao fa ataontsika sy azo atao e. Izay izy mianaka, ary nakaiza moa ren'ilay raha misety teo? Lasa nanadio fitaovana vetivety ahy tsisy ao avy eo e. Ay, mba tenena rehefa tonga izy a. Eny re dokotera. Andriamanitro, finna re zany aretin'ny doza mahazo any zanako izany dokotera, fa ahoana loatra no hoe marary vo izy. Atao ahoana fa izay ny zava-misy re, dia mahirezina ireo raha matoa amin'ny fikarakarana. Mbola ho ely aty amin'ny hopitaly ve zany izy sa hoe afaka mivoaka sa hoe inona ny tokony atao e? Azonareo tena moto izy fa tsy maintsy miverina matetika ity nareo manao dialyse e. Tody tsaroko eto le tenin'ilay mpanompon'Andriamanitra namangy anay iny. Jesosy Kristy o, mino avy fa ianao ny famonjenao anay e. Tsy amelanay irery ianao amin'izao ady sarotra izao. Matoky anao zahay ary mianatra matoky anao isanandro. Izay ara fa mandalova ry ambron dokotera ry e. Iny tompoka. Efa mba manahoana ianao re anaka? Mbola vizana ry mama. Azakivy ary atoloro an'Andriamanitra mandrakariva ny fiainanao. Dia izaho tsy afaka ny asakorany ry mamy, nefa vola mivoaka mikararana. Dia nefa ivabolana mihitsy izay nararianao ry tsila. Na ianao azy ty mahi dia mahi. Aza dia tena masasana be loatra amiko re ry mama. Raha velona ny tompo, raha maty ny tompo. Aza miteniteny foana ho ahy ianao ry tsila, maty amin'ny ahoana koa e? Avelanao izy mamanao ary mivadanao ve ilozanao? Tsy natao atahorana ny any fahafatesany, lalana iray andrasana mandrakizay io. Eny e. Azo matahotra ry mama, bizy atoroty mifareko ato izay narariko izay. Efa anjeso ry mama. Tsila, fako ny foko mijery anao anaka. Zanako, amonjy anao any tompo. Za malala hevitra iverako anareo ho Jehova, dia hevitra ho tonga fiadanana afa-tsy ho loza. Tsila. Inona koa reto mampitomano mamany Tsila? Tena ela loatra kely Andriamanitra. Aza miteny an'izany, misy fotoana ny zavatra rehetra.
Aizako ivafirina nararintsila mbola tsy setrana ihany nefa isan'andro dia mandoalika mivavaka mangataka amin'Andriamanitra trany an-trano ny azotranany. Sao ve ny valim-bavaka e? Fa aiza Andriamanitra e? Fa miangatra loatra izao lanitra izao ry Caroline. Tsy miangatra re izy ry mamantsila. Izy miteny hoe eo akaikiny izay miantso azy. Manana fanantenana raha matotia. Eo akaikiny izay miantso azy ahoana ny tompo e? Antsay izany ny tenin'Andriamanitra ko. Tsy tsapako loatra ry Caroline. Tsy tsapako vola lany ny avizanana mikarakara tsy tandrifa efa konka mihitsy ve aty mivezivezy any amin'ny hopitaly. Le zanako mampalahelo ny tokantrano tsy mandeha amin'izay laoniny intsony. Mariafinanto vaviko mampalahelo mihitsy. Mariny tsy rariny kiza ry Caroline. Aza manao an'izany kia, tsy rariny ahoana. Rehefa mbola eto tany aloha tsika dia tsy maintsy hoe misy ioga hoentintsika. Fa manana fanantenana dia lazaiko andry tsara fa ao amin'ny tompo ihany. Jesosy Kristy ihany no anana fanantenana. Anantena tsy misy angamba. Za mahalala ny hevitra izay heverako anareo hozy Jehova. Zany ny teniny, hevitra tonga fiadanana fa tsy loza e. Eny e, jery miatoko 7:20 saingy fihevitra Andriamanitra toa ela loatra kia. Tena ela e, asa na hoandriko na tsy. Aza manao an'izany kiry mamantsila. Ampiakaro ny finoana e. Matokian'Andriamanitra, eo foana izy miaraka aminao. Andriamanitra, tsy hitako tsonty izay atao. Tena ela loatra ianao e. Aiza ianao Andriamanitra? Samy tombona tokoa ve le Andriamanitra? Tsy manampy izay tsy manampy ny tena. Ka raha tsy manao ezaka sy fikarakaram-batana manokana ianao, tsy mahazo an'izany valim-bavaka izany akory. Tena tsy maintsy hitady hevitra ho an'ny zanako ako, mamy ny zanako, na dia efa manambady azy izy. Tena aiza ny sarangotany amin'izao tsy fahasalamana izao, amin'izao aretina izao. Aiza ny tany alehako? Tsy efa hoeri-taona ve kizy aty nararian'ny vadindry tao an-trano? Dia manina nefa e, inona ny olanao amin'izany? Hijanona amin'io. Karaha maty izy. Aza miteniteny foana eo ianao e. Raha zandry andriany mbola tanora e. Eritreretyano ny fiainana. Fiainanao atao tsara fa aza miditra ny fiainako. Amin'ny mahasolon-drendry anahy dia tsy maintsy miteny aho. Tsy aleo ve ky mba mieritreritra lehilahy hafa? Aza lotonao amin'izany mihitsy ny saiko e. Vadiko foana iny. Tiako foana na ahoana na ahoana e. Mba ho feo le fijery. Tadiavinao ampirafy aho izany, sa inona ny tianao atao? Vehivavy ohatr'izao ve ky indry dia sady indrindra zanaka mpanankarena ve dia hijanona amin'ny lehilahy ohatr'izao? Sady fanampin'izay olona marary. Izany ny voadina atao. Na salama na marary dia hijanona amin'ny rery aho. Ay, hitantsika eo izanyko. Ohatra re tompoko, ray mandroso ry izahoany rato izy. Sa ihany re tompoko,
natoran'ny olona hoe ty misy olona mpitaiza tena mahay manasitrana tsy nisalasala fa avetrany dia nakaty aminao. Ianao zany le nendrapoziavany zany rindra no izy mandrosoa mantsy anao aza mijanony eo atogonana fa avetrany dia mipetrapetra eto ambonin'ny tiakalany ty. Sotra toko, inona hono zato antondianao anaka? Marara zanako ry nendrapoziavana. Tsy lavina lehilahy tokan'ny aiko e. Marary izy ka somba misy azo atao re azotranany e. Aisa, vitatsika io. Ka ianareo moa enina hoe sady mivavaka ny e. Zany no nakanesako aty, za mantsy kristianina. Ore, aza misalasala re anako, mamantsila moa izy teo tsy lavina. Indrindra tompoko. Aray, aretina nataon'olona io, nataon'olona. Misy olo tsy vanina tsy mataotolo eo amin'ny fianakaviana. Zay ny mahatonga an'io. Zany very nendrapoziavana. Zano izy, ka zao, vitatsika io. Ity, misy fanafody ty. Ka razana anankitelo reto ary tsy maintsy azaina daholo mihitsy. Tia, asisika mitolambaravarana. Entoko, ity kosa atao amin'ny rano fisotrony. Azonao taneha. Ie. Ary ity ahosotra ao amin'ny vatatena. Zany hoe manao menaka ianao ary rahanao an'ity vovoka kely ty dia tiany hanotrorana ho azy. Azo. Endrery nendrapoziavana. Azoko e. Aza matahotra ianao fa sitrany io rehefa mahazo an'ity. Enona ny aretina nandalo teto amin'ny nendrapoziavana ny tsy ho sitrana re anaka. Matoky anao rery neny io. Le fanafodin'ny dokotera sy le fitsaboana koa ane sady efa lafo tsy hitako ihany e. Dialyse efa impiry zay. Ataovy reto ary aza atao misy latsaka na ny kely aiza. Metsika tsy ianao ry Boris a? Fa ahoana? Masaka nga? Mbola manta fa tsy maintsy manana fanantenana e. Rabaina dia ny zanany vavy ianao e. Amin'izay tsy mivototra ny arena. Saindrainy tsy hitako. Ary lalitsaina mihitsy ny ianao ty e. Dia mba kopy ianao e. Miandry tataka fotsiny dia ataovy izay azahoana ny fony iny e. Eny e, izany tsy maintsy ho azoko e. Sady izy raha teo manja kely ery. Fa mbola tsy manja noho izay iny tandremo, fa zany tianao. Eny akery Joely malalako a. Inona ry ty taitaitro ty? Ao fa omeko taopy ianao dia metsika e. Oke, mety zany e. Sura mihitsy. Tsila tianao. Aloha rotoko amin'ny matsy eto amin'ny Mariano nisoroko an'ity menaka ty anao ka tsisy nizaniza fa za miandry anao eto. Reny koa efa lasa le infirmiera teo ary aloha atao aingana. Sitrana zanako e. Tany amin'ity fanafody nendrapoziavana ty. Tiziko ty dia tsy mahatsiaro. Renoka dia renoka. Aloha ataony eny moramora. Zay. Dia kia, afaka miditra ve? Ary tena misy olona zany. Ty le Caroline
inona raha ny fahenoko azy? Oka aloha kely. Ary ohatry ny tsisy olona ny izany fa aleo aloha za hiditra ka. Zay, tonga dia miditra ilay Caroline. Ahoana kely Mamantsila, efa mahasalama ve izy io sa? Nareo koa kely tsy mandondona dia miditra mihitsy. Ka efa nandondona efa ny tena teo fa tsisy namaliko. Ieny e, io izy io. Ary iny ty menaka hositry-ndry aminy. Tsinitsininy. Tsinitsinina ahoana fa jeresa amin'ny fofony hafahafa. Fa taiza. Menaka anampividian'ny dokotera ty e. Mamantsila, aza hivarotana sakabeloha fantatro io. Fa avy taizindry io. Allo zany ho any e, aza mitra lalany amin'izany. Hoy ianao zanaka Iramanana io e. Marary ane io e. Ka marary mihitsy io. Io no antony ezahako zany niteraka an'io. Marary ihany zanako marary. Ahoana moa ny sy hitady fanampinana ekafo? Fantatro tsara zany dia any amin'ny sampy very Mamantsila mandeha. Sampy amin'ny ahoana e? Andriamanitra me tsy manampy izay tsy manampy ny tenany e. Tena efa may azo omena tsiny ankiry Caroline. Ary akombona o mivava so dia mitataratara any amin'ny mpiandro sy ry pastera any. Diso izany tenindry izany hoe Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tenany. Tsisy an'izany, tsy voalaza ao anatin'ny Baiboly izany fa ny olona miteny an'izany. Andriamanitra kiny manampy aza fangaro zavatra hafa izy. Indrika tsy malala n'le teny hoe aza manan'Andriamanitra fa izao ihany. Aleo, raha mba mety mba ho ataontsika tsy ambaratelo fotsiny nefa hitandry. Nisy ramatoa tenen'ny olona hoe tena mahay tary mba nandehanako. Mba mindra fo amiko ny tompoko e. Aza mampirafy an'Andriamanitra ny zavatra hafa ho mino fotsiny ihany izay ny teniny. Dia indrisany tena tsy manana finoana sy fanantenana an' Jesosy Kristy mihitsy. Ka ela loatra ny aki e. Manana marary inona ary ny tedavindry ataoko eo e. Ny vola efa meritra. Ka ny vola avy tady raha matotia. Ny herim-po fanary. Tsy maintsy mikaroka. Tsy any amin'ny ody gasy no ale. Mampalahelo mihitsy ndrika. Alelo ajanatra eo ny resantsika fa efa ho avy eo izay ny dokotera anao vizity. Mety ho avoakandry zareo indray izao. Aizako, anetrano an'ity amin'ny hopitaly, anetrano aty amin'ny hopitaly, anetrano aty amin'ny hopitaly. Vizana. Vao maika manimba zavatra zao ataondry izao. Mangina ho mangina. Ary iny le tiany lahy. Tena manja tokoa aloha izy izany. Inona ary ny dia mba natarika ankiala tamin'io lehilahy io? Toa hoe masaony ty mba asany. Fizy izao ty sady marary ty koa no asa. Mety kely ary borisy fa sao aloha zany omby miaka eo. Manahoana ianao mademoiselle sa madama kely moa? Manahoana ianao? Ny faiza moa azafady? Mba olona sendra nandalo dia mahatazana hoe lasa saina be nge ianao izany. Misy marary nga ato amin'ny hopitaly sa? Misy marary ato. Ny vatoko ireny salama ato. Ay, ka andeha hoaizy zato izy fa tsy miambina marary. Ka misy fanafody mila jerena maika reha dia andeha hitady an'ireto Ka tsy misy nga ato amin'ny farmasia ato amin'ny hopitaly ato e? Tena tsy misy re ao anaty fa vao hitady aty ivelany Ka raha izany mba mahana moto ihany e. Afaka mitondra anao raha hivezivezy hitady fanafody ianao. Oaka izao rehefa aza misahirana zara teo tsy manam-bola atao fre amin'izany. Nga moa zany dia misy resaka fre. Tsy maninona fa hoetiko ianao e. Dia ahoana re valim-bavaka ve izany ty sa inona? Ny andro ty efa me hariva. Ndao tsisy atahoranao mihitsy ne io e. Sady
Fitohanana koa zao mahamely nefa ianao maika ahita fanafody. Tsy aleo mandeha moto miaraka amiko? Ndao ary. Satroka ery izay voamisilan'ny hopitaly kanefa aty an-tranony zareo koa aza sahirana mikarakara an'ity fandehany tiako. Le Maria mantsy oatra mivavaka be nefa za tsy maintsy manao an'tiako. Ny hody tany amin'ny endra-boziavana tsy maintsy ataoko ihany na dia tsy mazoto ny amin'izany azy izy. Tia le atao rano fisotro, le tao amin'ny lamba ravarana mbola tsy nety voapetako mihitsy. Aleo rarotiko amin'izao aiza Maria teo. Iny fa lasa ny an-dakozia ihany. Aresa le antsy kely iny. Aleo sokotsikirina amin'ity aloha ty eto amin'ity sisitsisiny ty. Zahy ty atao ato ty. Aiza ny deo fatifaty fotsiny eo ny zanako. Ny gasy koa ne mahay Miditra hopitaly dia mivoaka hopitaly, dia miditra hopitaly dia mivoaka hopitaly. Izany foana ny fiainana izay nandritra ny herintaona. Tsy afaka ny asa tsontsila. Nahoana ry toy amin'ny fiainana mba misy azo mantenena ihany ve? Vonona ny hanome ny lafoako mba hamonjena azy. Nefa aiza no ahitana an'ity vola be? Tsy maintsy ilaina andehanana any ampitan-dranomasina. Andriamanitra, ampy izahay. Maninona ary mamantsila raha tsy manao fitandroa? Aza dia mihitra loatra amin'ny fiainan'ny olona rery Caroline. Zavatra marina nge ny teneniko ohatra mora mirainao irina izy izany. Aza dia masika ohatran'io re samba mikasaka izay mahasoatsika. Ny asoan'ny zanako anie ny karoako nahoana mihitsy amono tsy ho any amin'ny taiza. Reny manasitrana, reny nabotrabotra ny gazatra amin'izaiko. Nahoana ny tsy handeha ho any? Tsika nge kristianina tokony tsy handeha amin'ireny zavatra ireny intsony. Andriamanitra ihany ho any tokony hitokiana. Eny ka le dadan'i Maria koa aza efa nahatrahatra mihitsy ary tena izy aza mahita mihitsy hoe tena mety ho ataoko. Reny ane olona tsy ao amin'ny tompo rariny izy raha nao an'izany. Fa ianao efa atao hoe kristianina dia makany amin'ny sampy indray ve? Tsy entina miresaka sampy rery Caroline le izy. Ohatran'ireny hoe fanafodiny dokotera eny ihany eny ataonao raha tsy izay io tsy sitrana. Sady raha le nitenen'le olona tena misy fianakaviana ratsy mihitsy mamely an'izanako io. Hitanao izay mampiady fianakaviana ireny. Tsy oriko aminao izany. Efa betsaka nohotr'izany ary miady tsy mifandevo maty ny fianakaviana. Noho n'inona io sampisampinareo io? Ry dadarabe, ry nenin-drangory izany izy daholo. Manala-baraka mihitsy. Misaotra re amin'ny fitenenana tsy misorona saingy marariko io fa tsy mararinao. Ka oka samy anao amin'izay maharesy lahatra azy ny tsirairay ataoko ty hotakona izy atao tsy amin'ny faresen-dahatra hoy ny tenin'Andriamanitra. Eny efa niteny tsy azoko ianao afaka didy aminao azany. Aleo za andeha aloha
Fitiavana daholo eny eo ambadika ireny e. Raha tena tiany zanakao ianao Andriamanitra no inonao. Minoa any Jesosy Tompo dia ho vonjenanao sy ny ankonanao e. Izany anie ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly 9:20 andininy faraka amby 30 e. Nendraposiavano niazakazaka nakaty aminao mihitsy ahoana tena ohatry miratsy any ilay toe-pahasalaman'le tsy lavina kely koa e. Tsy misy atahoranao ny amin'io. Ny sorona tsy maintsy ataotsika ary atratonona ny kolamena anaovantsika azy. Endre efa netiko mihitsy. Ka raha ohatra tsy mety dia miroso amin'ny sorona misy kokoa tsika. Misy manota fady mihitsy mantsy ao mahatonga an'io ka no tsy efa tokony ho sitrana amin'izay fa ilay zanako ry Nendraposiavano. Mafonjeo re. Ite omeo azy te. Ataovy izay amahananao azy ary osory amin'ny temenaka teny valadiany. Ho hitanao fa ho setrana io. Endre tompoko, tsy androko izay asitrana ny zanako ary tsy maintsy sitrana iny e. Zay, soava. Aleo ampisotroana ny tsily ty rano ty. Misotro tsila, misotro. Fa maninona ny alohanao fotsiny ilay rano e. Sotro e, fanafody tany amin'ny Nendraposiavana ne iny e. Ary ty menaka ty, aleo ahositra kely aminao ty. Oe, fa tô midetaka. Ineny avy iny. Ary aleo mihitsy aloha tsy pazana an'ity rano ty. Oay, vao maika midetaka. Ineny afo be oay, maya vonjeo maya koa fa ilay zanako. Oay, afo be fa ino zany no firatsiko zany marina. Ino zany e. Inona re ny hevitra zany lanitra. Mampidedaka ny afo be fotsiny ny hodina laiko tany amin'ny Nendraposiavana. Mahiasy tsy lavina. Mahaveriny amin'ny afo be. Sady mba tsy mety koa ary ty ataoko ty e. Sady tsy mety ny ataoko. Andriamanitra fona aminao fa tsy mahay manaiky ny fitantananao. Na ho velona na ho faty tsila ary ampianaro ahy anaiky ny fitondranao Andriamanitra. Ampio fa mitady voana tanteraka mihitsy ary ho any fahaverezana ny afarako raha izany no mitoy. Andeha anatina mpiandra dia asako dorana avokoa reny odiody rehetra reny e. Tsy anao azany sony ahy. Amboary Andriamanitra ho azaka. Amboary anao a Jesosy. Efa anao ahy. Tsy vily amin'ireny lalandisy ireny sony ahy. Anao koa zanako efa anao izy. Ka nahoana ny sitraka ho azy dia manaiky Tompo, manaiky e. Mbola dia aho ianao ro Maria. Fa inona mahatonga anao manontany an'izany e?
Tiako foana ianao. Zany tsy afaka mamelona anao e. Mbola vesatra ho anao indray. Tsy Jila. Tiako ianao e. Ianao ilay vady efa nikeko. Maria, tadidiko koa fa dianao. Indray Jila. Fa ny tena zava-dehibe indrindra dia dianao Jesoa. Jila. 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 Fa manino ianao e? Jila. Toa tsy metsika tsony. Jila hoa. Maheno avy ianao e. Jila. Aza ilozanao a. Jila. Lasa tokoa ve ianao Jila? Fa mizinona re ato ry Maria, mizinona ny tomany ianao? Mama. Maninona? Lasitila e. Lasitila? Andahoantsika izy. Tsy vitako izany. Mahiresa re anako, mahiresa ianao e. Ataoko ahoana fiainana tsy isy Jila e. Na izaho koa zany anaka, tena namboarin'ny tompo mihitsy e. Toa efa noman'ny tompo aho fa tsy maintsy andeha Jila. Dia manana fiononana ny foko, manana fifaliana, indrindra ny fitsaharako ao amin'ny tompo izy. Lasa izy fa tsy nakaizako fa ho any amin'ilay mandrakizay feno fiadanana eo anilan'i Kristy. Nitrakara ianao ry Maria, okitsika mianaka hifampahery fa tsy hitanondrika tsy ho kivy. Saotra n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Izay tokoa ilay teniny hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Fa maty ihany ny vadinao iny ry Maria, fa maninona raha mba omena chance amin'izay a? Tsy ry Borisy, tsy afaka nainaika anao a. Fa nahoana kosa e? Zany ka vonina any anampy anao e? Tsy resy lahatra e. Tsy natao hiara-dia angambitsika. Fa inona nefa ny antony e? Tsy mila antony be loatra fa raha tena tia hainao dia ekeo ny safidiko e. Maria, zany ka afaka mikarakara ny rahantsika ao anatin'ny fotoana fohy e? Ary Borisa, mbola tsy tony tsara mihitsy ny foko izao. Fa inona foana ary mbola hifikiranao amin'ny raha tompoko lahy e? Vadiko iniko, efa mezaka manadinao fa mbola tsy amin'izany resaka fitiavan'izany mihitsy aza aho. Ny fiarahantsika no anampy anao anadino azy aingany e. Okizao mihitsy e. Aza dia manao toka-po ohatran'izino a. Aizako tsy halala fa tsy rano ihany. Ary saika, aleo andeha. Maria, ny maty ane tsy vadiny velona intsony e. Tsika velona zao no afaka mifankatia. Ka tsy aminao mihitsy ny fitiavako e. Tonga dia tsoriko. Ary eo ianao fa lasaka. Lasa nandehanaka rivotra kely eo nisy mianaka ry Borisy e. Dia malalaka tsara sika. Ay kosako. Aretsy ane ho jereko kely zany invitation mariage nareo zany. Tia tafity sika e.
Tafiditsika. Tafiditsika fa ho lasa vadan'ny rabaina Tsoely ianao a. Zay indrindra e. Fa ianao no ahoana ry Borisy a? Manaikitra ve ny trondro sa ahoana e? Tsy metimety mihitsy ilay kalamariako. Sarotra be. Tsy laitra hodiny e. Nefa ne ino ny tena rena be mandendeha ao e? Raha sanatria misy ny fotoana tsy mahay an'ny rabaina intsony a, dia ino ny mandova? Eny e, tsara be izay planinantsika izay fa tena tsy hitako mihitsy izay hanerena azy e. Borisy a, mba mampiasa aloha fika e. Inona fika efa tsy natao fa iendry be ilay kalamaria iny. Ary raha amin'izay aloha tsika hitsotrotra fa avela ho izany resaka izany e. Ndao tokoa e. Sady mba tsy eo izany rabaina nadalanao. Atsika senao rery ny sehatra. Oay, fataotra misy olona mikitika varavarana anie izany ry Borisy e. Eny tokoa ry Zoela. Fa mety saka angamba izany e. Matory fa inona ry ty? Tsy fantatry Zoely mihitsy zao hoe manaraka sy mitsonga ny diany taty a. Ary aloha vaina mihitsy ty varavarana ty dia hotratrarinao dia ho hita eo ny ataony. Zoely, tratra ny fika be a. Oay, Radera. Izy olona miaraka aminao io. Losy ty marina fa tratra izay Zoely. Zao nataonareo? Mifona tompoko fa tsinitsinina. Tsinitsinina ko miaraka amin'ny matoriana ambony fandriana? Mba olona sendra nandalo e. Tratra ny nataonao zao ry Zoely a. Tsisy mariazy tanteraka izany eo. Veloma ianao sy ny adalanao. Aza mieritreritra makany amiko tsony. Radera malalako a. Aza atao ohatrany eo e. Radera malalanao ahoana? Tsisy an'izany eo. Mifona moa e. Lasa mandeha any. Zaka iny jambena hatramin'izay. Matimaty ny fitiavana ny kiala Zoely. Kanefa ireny ny toetrany. Ny dihatra ny tsy ho hita. Ny fitiavaka rena fotsiny ny kainy tiavany hafa. Areny ny toetra nataony tany ambadika tany. Jambena mihitsy aka. Tsy mba reko ny tenin'ny zanako ny tenin'ny fahamarinana. So fa mbola tsy tanteraka amin'ny mariazy. Fa raha izany ina mba ny tanteraka ato dia asina fotsiny. Soa fa tsy nanaiky an'ilay Borisy iny. Saika tsy hamena ny fitiavana mpamitaka e. Soa fa teo Jesosy niaro ahy e. Misaotra anao a Tompo. Misaotra e. Tena fahagagana mihitsiny nampionona ny tompony foko. Raha ny tokony ho izy, tokony niara-maty tamin'ny zanako a. Raha niala heloko sy ny toe-poko sy ny toe-pahasalamako e. Saingy namonjy ato koa Andriamanitra. Tsy nitoetra ho jambenan'izao tontolo izao e. Eny e, zanaka tokoa no harena. Saingy na tsy eto anatrehako tsony aza ny zanako, tsy manana tsony a. Andriamanitra kosa no harena sarobidy. Saotra anao a Tompo.